In this video, we are going to talk about numbers in Malagasy. In Malagasy, the word number is isa. Aotra, isa, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Now, 11 is 1 and 10. Iraika amby folo. Roa amby folo, telo amby folo, efatra amby folo, dimy amby folo, enina amby folo, fito amby folo, valo amby folo, sivy amby folo, roapolo. Now we are going to count by 10. Folo, roapolo, telopolo, efapolo, dimapolo, enipolo, fitopolo, valopolo, sivifolo, zato. So when we count in Malagasy, we start from the end. For instance, 21 is iraika amby roapolo. 22, roa amby roapolo. 23, telo amby roapolo. 44, efatra amby efapolo. If I want to say 150 in Malagasy, I would say dimapolo amby zato. For instance, 760, enipolo amby fitonjato. Or enipolo sy fitonjato. Now let's count by hundreds starting from 100. Zato, roanjato, telonjato, efajato, dimanjato, eninjato, fitonjato, valonjato, sivinjato. For numbers over 100, we have arivo, 1,000, iray alina, 10,000, iray hetsy, 100,000, 1 million, iray tapitrisa, 10 million, folo tapitrisa, 100 million, zato tapitrisa, 1 billion, iray lavitrisa. Izao tsika dia hanao fanazarana miaraka amin'ny volana. Now we are going to make some drills with money. Ariary zato, roanjato, dimanjato, arivo, roa arivo, dimy arivo, iray alina, roa alina, dimanjato sy dimy arivo sy roa alina. Now some expressions with money. Manam-bola, having money. Lany vola, running out of money. Bankrupt, being bankrupt. Famerim-bola, change. Vola madinika, small change. Now let's learn how to tell time in Malagasy. If you want to ask time, you would say am firy zao. Am firy no misakafo? At what time do we eat? Am dimy. Am roa. Amin'ny enina sasany. Amin'ny valo sasany. Amin'ny fito latsaka dimy. Amin'ny ray sy folo. Amin'ny raika amby folo sy fefany. Amin'ny fito sy fahatelony. Amin'ny sivy latsaka fahatelony. If you want to say you're late in Malagasy, you can say tara a, tara ao. Or taraiky ao. Or I'm in a hurry, maika a.